Totosan'ny folo aprily 2024 tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny efta Ambatobe Antananarivo ny famaranana ny fiofanana momba ny teknôlôjia Juncao nataondreo teknisianina 20 mianadahy avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tantsoroka ny arahan'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny masovoan'ny Sine ary ny université momba ny fambolena avy any Fujian. Navoatran'Andriamato Ajarson François Sergio, ministry ny fambolena sy ny fiompiana, nandritra ny lanonam-pamaranana fa anisan'ny fanohitra anatrarana ny fahavitantena ara-sakafo izay vina napetraky ny filohan'ny Repoblika Andriamato Andry Rajoelina ny fanapahariahana sy fametrahana drafitrasa matipaika ampiarana ity teknôlôjia Juncao ity eny anivon'ny tantsaha. Ray volana moa nanaovana formation teto ary betsaka ny zavatra voaray an'ireo mpiofanareo. Ny andrasana kosa nefa izany amin'izy ireo rehefa avy eo hitondra ny fahaiza-manao rehetrarehetra izay voaray izy ny formation rehetrarehetra izay azony teto hoentiny any amin'ny faritra misy ady tsirairay avy ary ny angatahana amin'izy ireo dia ny hamoaka zany plan d'action ahafahany manatanteraka sy manaparitaka zany ny zavatra izay voalayany. Ankoatran'izay moa araka ny hafatra izay napetraka Andriamato minisitra teo dia izy zany plan d'action anankiray izay ho atao ahafahana mampandroso ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiarana ny teknôlôjia Juncao ity. Dia izy plan d'action iray zany iraisany reto mpiofana rehetrarehetra reto mba ahafahanay zany mampiseho hoe zao ny tombontsoa azo amin'ilay izy, zao ny fampiarana azy ary mba hisitraka izany avokoa zany ny mpamokatra rehetrarehetra eto Madagasikara. Nandritra ny ray volana ny faharetan'ny fiofanana nomenareo teknisianina 20 mianadahy avy amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Mahatsapa ny mahazava-dehibe izany ireo mpiofana. Nahita tombontsoa sady nahita fahalalagna afaky apita sy ampiariny amin'ny faritra zay neviako afana manampy an'ireo tansaha sy mpiompy avy agny amin'ny faritra. Ny Juncao dia azo atao sakafom-biby izy io. Ao ny omby, kisoa, ny akoho ambony afaka manao sakafo anazy io aby. Dia raha amin'ny toerana misy anay moa zany dia tena afaka ampiariny sakany sandavany le teknôlôjia Juncao zay niroatovina taty Antananarivo. Mety ho tombony amin'ny resaka fahazahoany vola mampidi-bola ho an'ireo tansaha ary koa mampidi-bola ho an'izay olo afaka mamboly an'ity Juncao géant ity satria izy io zavatry mora hita sady afaka tonga dia ampiariny eo no eo fa tsy miandry zavatra marobe hoe andaniam-bola no ohatran'izany. Ny toetandro sy ny toetrandro agny sy masinana koa moa zany dia tena mety satria le Juncao na ihany koa ny champignon mila mandona izy dia mety any amin'ny faritra zay misy anay satria betsabetsaka orana matetika any amin'ny toerana misy anay agny dia tena mety sady afaka ampiarina agny. Makasika ny mahazava-dehibe ma zany resaka teknika Juncao na fambolena ahitra Juncao dia eo amin'ny setry ny tontolo iainana. Izy dia agnisan'ny manatsara ny tontolo iainana satria na ireo tany ataosika hoe fangazana rehefa ambolena ny Juncao dia miasara zany hoe tany efa sy azo ambolena, sy azo atao ninninona tsony zany, sy azo ambolena zavatra, sisy zavatra maniry tsony eo. Fa rehefa ny ahitra Juncao ny atao hoe ambolena eo dia miajary dia lasa tsara le tany. Dia ny Juncao koa dia agnisan'ny mandray anjara amin'ny resaka ariaka zany hoe raha misy zany tany zay hoe tratran'izay raokony riaka zay dia rehefa ambolenan'io ahitra Juncao dia miajary ary sy hita sony zay ny zavatra zany aorian'ny taona vitsivitsy. Tena tombontsoa ho antsika izay teknisianina ny élevage ny fambolena Juncao satria izy io dia mety amin'ny sakafom-biby rehetra, tsy voatery ruminant ihany fa na ny volahy na ny fiompiana trondro sy rehefa biby zany domestique dia azo omena anazy io. Ny tombontsoa faharoa an'izay koa dia ny Juncao dia afaka transformena zany hoe afaka atao ensilage ho an'ny sakafom-biby izy sy afaka atao granulé koa.
Eo koa ny résidus-ny zany hoe ny résidus-ny afaka anaovana litière. Ny tombony amin'izay lafika ny ao an-trano biby izay mitsoka mandona izy ary ny fofona tsara ao anatin'ny tranony le biby izay asiana le litière le Juncao. Izay tena tombontsoa zava-dehibe aminazy ary tena betsaka ny raha miresaka omby na ny ronono na tsy voatery izay fa tena betsaka ny quantité na qualité azo avy amin'ny sakafony Juncao par rapport à le sakafo rehetrarehetra. Tao anatin'ny fiofanana zany dia nahazoana tombontsoa aloha ny nahafantatra hoe inona avy ireo champignon izay fihinana na ny champignon comestible. Ny champignon dia azahoana tombontsoa be dia be ary économie. Eo aloha ny maha hoe sakafo azy dia mbola malalaka ny tsena eto Madagasikara ary karazana champignon maromaro no ny anaranay tao anatin'izay fiofanana izay. Misy ihany koa ny champignon izay fanafody dia misy ihany koa fianarana izay tao anatiny. Ny fambolena moa mazava ho azy ny fakana semence na ny masomboly amin'izay champignon izay dia misy méthode maromaro izay nianarana ihany koa tao anatin'izay, zany hoe izahay zany dia voafana mba tena hoe hamokatra mihitsy avy any amin'ny masomboly ka hatramin'ny fikolokoloana ary ny famokarana eny an-tsena mihitsy raha tsorina an'izay champignon izay. Fa eo amin'ny resaka hoe substrat zany na ilay fambolena azy amin'ny alalan'ny hoe herbe dia manokana tokoa ny ilay antsoina hoe zava-maniry Juncao géant zany fiantsoandry zareo sinoa azafady. Dia izy io moa zany dia ville izay mahatratratra any amin'ny 8 metatra any ary manana rendement zany en hectare zany ao anatin'ny hectare iray zany dia azahoana eo amin'ny manodidina ny 200 tonnes l'hectare eo izy ka azahoana tombontsoa ihany koa io sakafon'ny biby ary io no atao hamelomana an'ilay champignon izay ao anatin'ny teknôlôjia Juncao. Anisany zany izay azahoana substrat ho an'ny champignon io Juncao géant io. Dia ny Juncao zany dia azo volena. Ny fambolena azy io moa izy zany dia zava-maniry anisan'ny mora maniry indrindra ary mety tsara eto Madagasikara satria ny hafanana ilainy zany dia eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius eo. Nefany anisan'ny zava-maniry mataty hatsika tokoa izy. Nanamarina izao lanonana izao ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo mpiofana 520 mianadahy izay hiparitaka any amin'ny toerana misy azy manomboka hatreto.